Tafatsangana androany ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Ankolafika maro no tonga nanonotrona sy nanome voninahitra ny fametrahana ny filoha lefitra sy ny filoha tamin'izany. Tsy mpanao politika ihany toy ny HVM, Leader Fanilo, ny TIM sy ny fikambanana firaisamonim-pirenena ao Vakinankaratra, fa nisy ihany koa ny solitena avy amin'ny olon-tsotra niatrika izany fotoana izany. Ka ambaranay amin'ny fomba ofisialy fa Andriamatoa Jean-Michel François no lany maro anisa ho président ary misy vice président manaraka azy ireo no andray an-tanana ny asa fanoherana eto amin'ity faritra Vakinankaratra ity, koa mitsodrano azy ireo haleo alasa ary avita ny adidy sy ny andraikitra zay napetraka taminy. Koa amin'ny anaran'ilay filohany rodoben'ny mpanohatra sy ny mambra rehetra no itsofanay rano an'izy ireo hahavita tanteraka ny adidy sy ny andraikiny izay atao eto amin'ity faritra Vakinankaratra ity. Ny ray feo ny rehetra fa vonina anoana ny hevitry ny foibe RMDM nasionaly. Tarigetra ho azy ireo ny ampandroso ny faritra Vakinankaratra amin'ny alalan'ny fanoherana. Joroan'ny mpanohitra dia ny soan'ny malagasy rehetra, ny soan'ny isatokantrano, zany hoe fijoroana amin'ny fiarovana amin'ny mangarahara, fijoroana amin'ny fampanjakana ny fahamarinana, fakahalana ny faharatsiana rehetra, fa ny soan'ny mpiarabelona, soan'ny firenena ho an'ny taranaka, izay no ijoroan'ny rodoben'ny mpanohitra. Nitarika ity fotoana ity moa ny RNDM foibe izay nosolohan ny filoha lefitra tena sy ny sekretera jeneraly ny RMDM nambaran'izy ireo fa efa tafiditra ao anatin'ny fanamby napetraky ny RMDM izao fananganana ny RMDM ao amin'ny faritra Vakinankaratra izao.